avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolcianoni vaovao. Natao aniza marina ny lalàna sy ny fitsipika hifampifehezana eto amin'ny tany sy ny firenena. I Madagasikara izay manana karazana lalàna maro saingy misy fanavahana sy fitanilana ny fampiarana azy. Nosamborina tokony tamin'ny 12 oratoandro ny mpanolotsaina ny tanàna Rakoto Arsobaba sy Rarinirina Clémence rehefa avy nanatitra taratasy fangatahana fahazon-dalana mikasika ny hetsika ny alakamisy ho avy izao. Niakatra fampanoavana avy hatrany izy ireo ka eo ambany fanaramaso ny fitsarana miandry ny fotoa amin'ny mpitsarana. Miteraka olana vaovao amin'ny famahana ny fahatapahany herinaratra ny fividianana ny fanjakana ilay milina milanja 70 taonina mahery mbola miitsoka ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Mitaky ny hanoloana ministra ny fahasalamam-bahoaka ny syndicat Triad araka ny fanambarana androany tsy voafehin'ny ministra ny fitantanana Kabeny maro ny goragora izay mitarika amin'ny famoizana aina piray tandrazana kanto ny fitakiana. Namoaka fampitandremana ny filoha Amerikanina fa mety hoe sorona ny fahazon-dalana ho an'ireo fahita lavitra Amerikanina. Manao fandaharana mitsikera ny fitantanany tahorian'ny raharaha ny enjehana ny mpanentana fandaharany iray izay nitsikera mafy ny filoha Amerikanina sy ireo mpanohana azy. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atenina ny araba tomboky lasy tongovavy manasa anao ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha no kafatsika ny fiarahana. Natao aniza marina ny lalàna sy ny fitsipika hifampifehezana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. I Madagasikara izay manana karazana lalàna maro saingy misy fanavahana sy fitanilana ny fampiarana azy ary raisy mpitondra amin'izay hitiavany azy ihany koa matoa andatsoratra. Raha ny lalàna dia betsaka, mazava ary voasoratra mazava noir sur blanc ny eto Madagasikara fa ny fampiarana azy no tsy mitovy, mitanila, misy fanararaotana, fanaovana tsindrio falavo, fanararaotana amin'ny tsy fahaizan'ny hafa, indrindra ny teny frantsay. Mikasika ilay fitsamborana ny Clémence sy Baba androany ohatra. Araka ny lalàna manan-kery eto Madagasikara, ao amin'ny 17 ny lalam-panorenana, mananjo amin'ny fahalalahana ny olona tsirairay ary tsy azo samborina na tazonina amin'ny fomba tsy ara-drariny. Raha ny lalàna malagasy ihany koa, ireto ny toe-javatra ahafahana misambotra olona, hoy ny mpahay lalàna nitondra fanazavana. Voalohany, flagrant délit na tratra ambodiomby. Faharoa, didim-pitsarana. Fahatelo, baiko avy amin'ny mpampanohy lalàna. Azo samborina zany ny olona raha tratra ambodiomby, nanao eloka iray, raha voenjika avy hatrany taorin'ny eloka nataony, raha hita miaraka amin'ny profo mazava, ohatra ilay zavatra nangalariny. Tsy mila baiko mialoha avy amin'ny mpitsara ity karazana fisamborana voalohany ity. Fisamborana faharoa, ilay mandadare, fisamborana avy amin'ny didim-pitsarana. Irosona ny fisamborana rehefa misy fampitorana ara-pitsarana, ka noho izany dia ny mpitsara mpanao fampitorana no mamoaka ny didy fisamborana. Ny fisamborana fahatelo dia ilay baiko avy amin'ny mpampanohy lalàna ka tsy maintsy manana antony ara-dalàna mazava ilaina amin'ny fampitorana. Ny aiza amin'ireo karazana fisamborana telo ireo no nirosona ka nahafahana ny sambotra ny Clémence sy Baba, hoy ny fanontaniana apetraky ny besin'ny maro. Laza ny prefet Antananarivo fa tsy nanome baiko hisamborana azy ireo fa ny mpitandro filaminana no nandray fanapahan-kevitra satria voalaza fa mikonikonina fanakorontanana. Fanakorontanana ve ny fangatahana lalana aneo hevitra, hitaky vahaolana, hiverenan'ny jiro sy ny rano eto Antananarivo renivohitra. Tsara ho fantatry ny rehetra fa tsy ara-dalàna ny fisamborana raha tsy manaja ireo fisamborana voalazan'ny lalàna voatanisa teo aloha ireo. Izany hoe voararany lalàna ny fisamborana tsy ara-dalàna na ny arrestation arbitraire. Ary raha misy io arrestation arbitraire io, tsy manan-kery ilay fisamborana
ary azo takina ny famotorana an'ilay olona hiaran'ilay fisamborana. Efa maro zay tranga fisamborana tsy manaraka ny voalazan'ny lalàna teto amintsika izay. Saingy adry ka hatramin'izao tsy mbola nisy na iray aza mpisambotra tsy ara-dalàna ka niarany sazy. Ho an'ny voasambotra manokana, mananjo alalan'ny antony nisamborana azy ilay olona voasambotra. Manana zo iantso sy anana mpisolo vava araka ny lalàna laharana 87036 manamafy ny zo iarovana amin'ny famotorana sy ny fitazomana vonjy maika ary ahazo mpisolo vava. Manana zo tsy ampijaliana ny olona voasambotra ary iseho eo anatrehan'ny mpitsara ao anatin'ny 7 ora raha toka garde à vue na voatazona. Antony mampametra-panotaninany maro, natao aniza marina ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena, toa ampiarina amin'izay mahamety ny mpitondra sy izay tompon'ny fahefana, toa raisina amin'izay itiavana azy sy ahazona tombontso manokana. Ireny aza ratsaivina ny tantara efa voasoratra mazava ao amin'ny 270 ny lalam-panorenana, ny fizakana zo-pirenena sy ny fentrakan'izany amin'ny fahafahana mirotsaka ho fidiana na tsy, kanefa dia nahodina amin'izay mampety ny mpitondra. Ka iny ny arahany rehetra nahita iny fa mbola afaka nyrotsaka ilainy safidy izaka zo-pirenena frantsay. Raha tena tompon'andraikitra ka vonina hiasa sy hamahany olan'ny vahoaka, ampiarina tokony ho izy ny lalàna, tsy misy fitanilana, tsy misy fanavakavahana. Raha tena mpitondra anatsara ny fiainam-bahoaka, tsy tokony ho lany andro mamaly ny fitarainana sy ny tsikera ataon'ny olona any anaty tambazotra tserasera, fa avy hatrany dia miroso amin'ny asa sy ny fahamahana ny olana. Famahana ny olan'ny délestage sy ny fahatapahan-drano ny tsangana n'ireo mpanolotsain'ny tanàna, ka izay ny tokony ho vahana fa tsy mivily amina zavatra hafa ary tonga hatrany amin'ny fisamborana. Lany fotoana amin'ny famaliana ny tsikera ataon'ny vahoaka ao anaty tambazotra tserasera ny mpitondra fanjakana ary manakarama olona anodina ny fomba fijery sy ny saim-bahoaka amina zavatra hafa. Vahaolana maharitra no takin'nim-ponina, miaina fahatapahan-jiro, fahatapahan-drano, tsy fandripahalemana, fanotofana tanimbary, tsy fisin'ny asa, tsy fandripahalemana sy ny maro hafa. Vonina iroso ka hanome vahaolana amin'izany ve ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana? Izay ny matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao tamin'ity androany fa raha iverenantsika ny zava-nisy ny samborina tsy nisy fifampiresahana androany tokony tamin'ny 1:20 ny mpanolotsaina ny tanàna. Rakoto Arso Baba sy Clémence Sarariny Rina rehefa avy nanatitra taratasy fangatahana fazondalana mikasika ny hetsika ho kasain'izy ireo ataony alakamisy ho avy zao teny amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Niakatra fampanoavana avetrany izy ireo ka eo ambany fanaramaso ny fitsarana miandro ny fotoam-pitsarana raha ny fanapahana ny voaka ny ariva teo. Hentsora Soarimalala no mitaritra ny Antsiprian'izay. Nosamborina tokony tamin'ny 1:20 ora atoandro teo teny Analakely Rakoto Arso Faniry na Baba sy Rariny Rina Clémence rehefa avy nanatitra ny taratasy fangatahana fahazahondalana mahakasika ny hetsika izay ho tanteraina ny alakamisy 25 ny volana septambra tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Andalana iazo ny préfet Tsimbazaza izy ireo ho noho izao nosamborina izao. Fiara roa samihafa no nitondra ireto mpanolotsaina an-tanàna ireto, fiaran'ny zandary ny iray, raha toka fiara tsotra na fiara sivily ny iray. Zandary manao fanamiana sivily no sambotra azy ireo raha ny fanazavana trany. Tao aorinan'ny avy ao amin'ny lampantanàna zany dia efa naremarika aloha zany isy bandy lava be manao blouson jean mangamanga. Tadidiko hatramin'ny enjy mihitsy za olona io dia misy olona tsotsotsa koa manao tennis sivily zany miaraka aminazy. Tao aorina manaraka ny aorina fa zay moa tsy maremarika izy hoe zao na zao. Dia vao tsara ny atao dia nisy tômôbila zandary manandalo teto amin'ity toerana andehanantsika ty. Dia to dia bandy ireo hoe fadary eo no sitona ohatrany reny aliky reny nanaovana azy nananipen'ny madame Clémence atao anaty tômôbila zay moa niezaka nanoatra ihany fa zany sitona ny madame Clémence ohatran'izao zany verena hoe vocalise risoke za moa niantsony reto olona reto ihany moa zany fa iko moa zany mety hoe menatra sa matahotra ve le olona ary zandary matena namely zany fa tsy hoe tsy namely fa namely kodeko ana mihitsy zany nanipy ana mba tsy namikitra ny madame Clémence voaraiko ihany moa ny akanjo madame Clémence fa tena tsy na tsisy tsony zany le zon'olombelona fa tonga de tsy plinalika izy ka tsy haiko hoe zay tokoa ve tokony lalàna sa tokony mba misy convocation aloha mba mena an'le olona zany tokony isy convocation mena an'le olona hoe ianao tsy nety nataonao de tiny convocation mila tonga ianao ale zavatra nefa raha zavatra marina fa iainana Antananarivo renivohitra natao hoe délestage iainana nge zany zavatra zany e mandaika zay tsy misy délestage eto alizy nanao tennis civil le olona zany zany hoe fahalalakondro baolina tsy efa hitako tato amin'ny lapan'ny tanàna efa tao nanomboka nanaraka andraikitra amin'ny mampanolotsaina ny tanàna no antony manoloana fijalian'ny mponina amin'ny resaka jiro sy rano Rakoto Arso Faniry talohan'ny samborana azy mbola niantsy fionana eo amin'ny mpanohitra sy ny mpitondra azy izy ireo hoentina amahana izao olana izao ny fanjakana no manome lalana anay anao ny asanay ka
finoana fa tsy misy ny sakatsakana amin'ny hetsika izay atao. Mazava ho azy fa anatanteraka asa amin'ny mampanolontsaina izay manoloana ny olanjiro sy rano etsy amin'ny rond-point Ambojatovo amin'ny alakamisy 12 septambra 12 solarivo manomboka amin'ny 1 atoandro. Marianay fa dia adidy sy andraikitra ny mpanolontsaina ny tanàna amin'ny mahavondrom-bahoaka itsinjara-pahefana no miaro ny tombotsoan'ny vahoaka ao amin'ny commune ary tafiditra ao indrindra ny olan'ny jiro sy ny rano. Ny fanjakana no manome alalana anay anatanteraka ny asanay ka iverinay fa tsisy ny sakatsakana fa izotra ampilaminana eo amin'ny alakamisy io. Ny alohan'ny samborana azy fanan-kevitry ny mpanolontsaina Rakoto Arsofaniry io manoloana ireo fanehoan-kevitra izay natao ny lalatiana Rakotondraza feny amin'ny Tambajotra Tserasera izay milaza fa efa misy ireo vahaolana maty-paika ka tsy tokony nisy ny fidinana an-dalambe ary mila mivonona iantsoroka izay vokatra ny atao fa tsy manilika amin'ny olon-kafa na hoe mitabataba ho dido-jado na avy eo. Tsy amaly izany izahay hoy baba fa mangataka ny atongavany lalatiana eny Ambojatovo ihany koa aneo ny heviny eo anolohany vahoaka. Tsy amaly azy ny tena koa amin'ny fahendrena tsy fantatra ny ambadika fa miandry azy eny Ambojatovo dia ometsika micro izy dia eny ngamba ny tena koa amaly azy toko satria tena efa ela loatra. Inona ihany koa no antony samborana azy ireo karazana fakanan-keriny izao zava-misy izao hoy Ramanandray be Arfidy. Misy olona anankiroa eto amin'ny firenena izay samy membre ao anatin'ny conseil municipal ny renivohitry Antananarivo no hitam-poko hitam-pirenena zany fa noraisina raha tsy tentsika hoe kidnapping dia azo ambara hoe anditra na tamikery teto amin'ny badiky ny commune urbaine d'Antananarivo zany hoe 10 metatra miala amin'ny PK0 fa ny tompona ndraikitra isana ambara tonga dia samy tsy mahalala hoe aizany misy azy natao aiza ireo olona ireo ary zay tsy fisiny mangarara izay tsy fisiny filazana ny tena zava-misy marina amin'ny vahoaka izay mahatonga ny spéculation hanjaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Tamin'ny 9 ny alohan'ny akaran'ireto mpanolontsaina an-tanan'ireto fampanoavana sisy lany ny fanambarana navoaka ny ankolafikery samihafa avoay Clémence sy baba izao dia nizao tsy kina ny fitsamborana olo-bafidy mitatitra ny fijalim-bahoaka hoy Ado Andriany Anarivelo tao anatiny Tambajotra Serasera Facebook manoloana ity tranga ity. Ny famahana ny olona delestage sy ny tsy fisindrano no tokony irosona ankoatra ny filohany antoko malagasy miaramiainga naneho firasakina ho tsy fanekena izao zava-misy izao ihany koa ireo taxi ka nanao diabe mitaky ny amoahana tsy misy atakandro any Rakoto Arso baba sy rariny rina Clémence zay izy ireo. Ny ariva teo tokony tamin'ny 9 sasany teo eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ireto mpanolontsaina ireto raha ny fanapahana ny voaka. Eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana araka izany izy ireo raha ny fanapahana ny voaka ny ariva teo ny 17 ny volana septambra ho avy izao ny fotoam-pitsarana amin'ny 15 ny volana septambra ny hetsika ka sain'izy ireo atao eo anatin'izay manahoana ny fipetrak'izay manahoana ny mety hotohin'izay hetsikaizay eo anatrehan'izay fa manameloka ny fisamborana ny Rakoto Arso Albons Clémence Sarary Nirina ireo mpanao politika sy vovonana politika samihafa ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany tsy mbola tsapampitondra fa tsy mampiembotra rehefa tsy mampanginy intsony ny jadona toy izao raha ny fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity androan'ity tsy arasoarvelo. Ny vondrona nanao fanambarana fanamelohana ny fisamborana ny Rakoto Arso Albon sy Rary Nirina Clémence ireo mpanao politika sy vovonana politika samihafa androany. Mendrika sy rary ireny fitakinana nataon'ireo mpanolontsain'ny tanàna Antananarivo avy amin'ny fanoherana ireny manoloana ny krizy ny herinaratra tsy mety voavaha ny fitondrana Razoelina raha ny fanehoan-kevitra. Natao ampitoniana sy ampilaminana akatakina ny amelana malalaka azy ireo ho ny filohan'ny antoko otrikafo ny tondrateny androany. Itsika rehetrarehetra izao ny vahoakana Antananarivo sy ny malagasy amin'ny akapobeany mihitsy dia tsy misy tsy victime zany hoe fa tapatapahany jiro sy ny rano zany ka amin'ny hoe mahampanolontsaina ny tanàna Antananarivo antrareo izay manana ny olona ny fidy azy dia ny vahoakana Antananarivo zany dia heverinay hoe rariny sy tsy mihitsy ilay fisintomana lakolosy sahala amin'ireny mba ahafahany tompona andraikitra voalohany zany mandray fanapahan-kevitra eto
izay rehetra zany dia manamafy hoe sady manameloka aloha izay voalohany an'ilay fisamborana anizy menada tsy elakory zay fa vao ny 15 septembre lasa teo nono irairay avy amin'ny fitondrana fa malalaka ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara manapirofo hatrany ny zava-misy ankehitriny fa jady raha no misy ary ampanginina ireo izay mijoro raha ny faneho-kevitra hatrany tsy azo ekena ihany koa ny toy izany ho ny firaisamonim-pirenena namborana avy hatrany noa setran'izay eny zany dia tena mbola manamafy mihitsy hoe tena miemotra dia miemotra mihitsy zany Madagasikara manoloana izay hoe fahafahana maneho hevitra zay ka tsy azo ekena ary anisany zo fotsiny ny hoe ahafahana tsirairay ny olom-pirenena zany maneho ny heviny ary indrindra fa tsy hoe maneho ny heviny ihany fa milaza an'izany faneho-kevitra zany amin'izay toerana izay misy azy na amin'ny radio zany na amin'ny télévision zany na eny an-dalambe ary dia tokony zo zany ary zo fototra zany ary ohatra ka tsy manaja an'izany ny fitondrana anankiray dia tsy azo ekeny zany ary anjarantsika olom-pirenena tsirairay no milaza hoe tsy azo ekeny zany efa lasa fahazarana ny fisamborana sy fanakatsakanana tahaka izao ka diso hevitra ny mpitondra raha izany no paikady ampanginana ireo izay tsy mitovy hevitra tsy fanakianana fahatany fa efa tsy azo iainana intsony dia lestage lava reny sy ny tsy fisindrano ankehitriny tsy hijanona hatreo ny tolona fitakiana ny zo fototry ny vahoaka ho hiatrany ireo mpanao politika santatra mbavarano ireny nataony mpanolontsainy ny tanàna Antananarivo ireny fa mbola ho avy ny manaraka raha mbola manao be marenina ny fanjakana raha ny faneho-kevitra ho hitantsika miandalana ny fivoarany reny raharaha ireny fa miteraka olana vaovao amin'ny famahana ny fahatapahany herinaratra ny fividianan'ny fanjakana ilay milina milanja 70 taonina mahery mbola mitsoka ny Tomasina amin'izao fotoana izao tokony hisy ny fanadiadiana parlementaire momba io milina mokatra 500 megawatt io afantarany izay mahazo tombontsoa manokana ambadika izay ho ny mpamakafaka politika nanaovana fanadiadiana androany rina fitiavana no mitatitra ny Antsiprian izay aleo azava amin'ny vahoaka malagasy ny mpamakafaka politika fa ampy ny milina hamokatra herinaratra fa nisoloka ampidinana azy ny tsy ampy na tsy maraka ka io miteraka delestazy mahery vaika isan'andro io fanafarana milina vaovao anefa no hitan'ny mpitondra fa vahaolana sangy mbola mihitsika efa ho hery-taona any Tomasina izao voalaza fa anomboka rapitso ny fitaterana ireo groupe apetraka eny Ambohimanambola amokatra 105 megawatt ity diskajy ny fitondram-panjakana fa vao maika miteraka olana vaovao indray amin'ny famahana ny delestage ity fividianana groupe tsy voadinika mialoha ity hoy ny fanazavana le fividianana milina lasa miteraka olana vaovao indray rehefa aveo satria manahirana be no mitatitra anazy miakara ty andrenivohitra nefa ny milina efa hananana eo mahampy ny famokarana za zany manao antso anareo solombavam-bahoaka manaovy anareo fanadiadiana mazava mahakasika an'io milina io inona ny tena tanjona mikendrena amin'ny milina izay ilay mahatsara ny anaovana fanadiadiana raha azo atao dia atao misy ny enquête parlementaire mahakasika an'io inona ny zavatra tsy milamina ao fa dia sady manjeky loatra ilay delestage potika ny fiariana manao antsoavo amin'ny hery politika rehetrarehetra manao antsoavo amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra manao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe mila mandinika isika fa tsy ho fitahana lava isan'andro eto tsy misy vahaolana azo tsapaitana na omen'ny mpitondra momba ity olany jiro sy ny rano ity fa fampanantenana lava tsy misy tanteraka no entiny hamahana ny olana ny zavatra vitan'ny mpitondra ny fandimpy tao anatin'ny 20 taona hoy iany Rajoelina tamin'ny taona 24 dia ho fitaiko anatin'ny 5 taona ka mbola ho ampiny 400 megawatt izany mikasika ny herinaratra tsy teny hoe kapokako fotsiny zany fa ny olona mila zavatra refesiny mila zavatra précis nolazaiko amin'ny vahoaka malagasy dia tsotra 400 megawatt ny famokarana herinaratra napetraka ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara velo rano nataoko amin'ny vahoaka malagasy fa ao anatin'ny 5 taona ny zavatra vita atao anatin'izay 7 taona zay dia ho ataoko ao anatin'ny 5 taona ka apiko 400 megawatt ny famokarana herinaratra manerana amin'ny Madagasikara fito taona ty hoarinany tantanany any Rajoelina ny firenena tsy hita hatreto ilay 400 megawatt tsy misy tanteraka ihany koa ny fampanantenana vaovao maro no lazainy isaky ny mikabary tsy janona ampanantena sy amono hafatrany ny mpitondra noho izy ireo tsy mahita politika mazava
amana ny olana ny sy ny rano ho iatrany ity mpamakafaka politika ity. Hampitombony fahatezeram-bahoaka izao fanakanana sy fisamborana olona maneho hevitra izao manoloana ny fijalin'ny vahoaka amin'ny délestage. Faro ity mbola tsy nataony fa autorisation nangatana no samborina le olona. Ny famakinany zany dia zao. Fantatra izy ireo fa marary malagasy ary fantatra izy ireo fa mbola tsy avany olana ao anatin'ny fotoana fohy izy dia atahorany ny fahatezeram-bahoaka ary zany efa fa mbola ampitombo ny fahatezeram-bahoaka izao fihetsika ataon'ny mpitondra izao ary mbola apatezitra lavitra ny mponina Antananarivo satria maninona olom-bo fidy n'Antananarivo ireo ka eto dia manao antsoavo amin'ny mponina Antananarivo ekenareo ny fisamborana ny olom-bo fidinareo amin'ny tsirariny. Zo fototra ny fahafahana maneho hevitra araka ny voalazan'ny lalàna. Zo fototra ihany koa ny fisitrana rano sotro madio sy ny herinaratra ahafahan'ny olona miasa amin'ny fiainana andavanandro. Tsy tokony handraran'ny olona aneho hevitra an-dalambe noho izany ny mpitondra fanjakana raha milaza fa malalaka ny faneho-kevitra sy mampanjaka ny demokrasia izy ireo ho iatrany ny fanazavana. Fanamaly an'ny Lalatina Rakotondrazafy ary nangataka hanao adevitra amina hainao manjera ny filoha-hevitry ny antoko politika madio Temple Michela tamin'ity androan'ity fangatahana manoloana ilay faneho-kevitra Ramatolo olona laza fa efa mamany olany délestage ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tsiara Soarvelo. Nanao hevitra avy hatrany Lalatina Rakotondrazafy taorian'ny faneho-kevitra an-dalambe notariny ireo mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo avy amin'ny fanoherana omaly izay nanasana azy hidina an-dalambe ny Ambohijatovo. Efa mitady vahaolana ny fitondram-panjakana ankehitriny ary tsy mitoetra navalabla intsony ilay fanambarana mihezinezina nataony momba ny délestage tamin'ny taona 2024. Tsy niezaka na mahaolana ny fitondrana tamin'izany raha ny faneho-keviny namaly izany ny filoha-hevitry ny APM androany ary nangataka iadevitra amin'ny tilo olona ity eny amin'ny hainao manjery amelabelarana izany vahaolana izany. Mba maniry ny tenanay raha mba ohatra ka entina ho velabelarina manoloana ny vahoaka ho rentany ho rendanitra ireo razana sy ny vatomasina sy ny izay nohon'ny malagasy rehetra hoe mba inona izao vahaolana ankehitriny fitondrana efa ao anatina mandat anankiroa sy tapany izao izay mbola tsy hitantsika mivaingana foana ihany izay tena hoe fiatraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Raha toka hitafatafa sy fampididinika mahakasika izany. Izany akory tsy manao foana ny fanasana izay nataon'ireo namana ho azy amin'ny herinandro avy io izay tsy sanatria akory misalovana ny tena raha ilazan'izany fa manamafy ihany koa hoe tena ilaina ny karazana adevitra toy izany ary manasa-panajana azy raha toka sitrany ny hoe hiresaka mahakasika an'izay izahay. Manameloka ny fisamborana ny Baba Sy Clémence ihany koa ny avy eo anivony antoko politika madio ohatra ny Temple Michela miariaratra any fa hampanginina avokoa ireo izay maneho hevitra raha ny fanazavany. Rehefa misy ny marary sy mampikaikaika dia azo atao tokoa mihitsy ny mandeha mitaky an'izany amin'ny fomba rehetra. Heny fa na dia hidinana an-dalambe ary mamerina ny zavatra nylazainy eo izany ampitoniana sy ampilaminana ataoko angamba fa tsy nisy korotana teny tamin'ny maraina no nisy an'izay fisamborana izay ka hitantsika eo izany izay hoe manao ahoana ny fivoaran'ny toetra raha. Fitakina ny mampikaikaika ny vahoaka no nataon'ireo mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo avy amin'ny fanoherana izay mbola ho amafisina ny 20 septambra ho avy izao raha ny fanazavana. Fanombohany fotsiny ihany ireny nataon'izy ireo ireny saingy mbola ho avy ny manaraka raha mbola mitoy ny olana rano sy ny jiro raha ny faneho-kevitra hatrany. Dia izay koa no antsika misendry vetivety ao anaty tokafohy mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fangatahany sendika ny mpiasan'ny fahasalamana sendika Triad izay mitaky ny anoloana ny minisitra tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao io ihany koa ny resadresaka ifanaovana mponina avy any amin'ny ponina sy ny fiarahamonim-pirenena avy any amin'ny nosy sakaty avy any amin'ny faritry Diana moa izany avy any Diana iresadresaka mahakasika ny toe-java-misy any nosy sakaty amin'izao fotoana izao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store.
Mamena ny araba hatrany tomboka lasy tongovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity mitaky ny anolona ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka ny syndicat Triad araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androanyity jivoafehan'ny minisitra ny fitantanana kabeny maro ny goragory izay mitarika amin'ny famohizana aina piray-tandrazana hoy izy ireo ka iantsona ny filoham-pirenena sy ny pray ministra andrainy andraiky ny eo anatrian'izay onona saina. Feno ny kapoka hoy ny syndicat Triad izay ivondrona ny syndicat ny dokotera, ny paramède ary ny personnel administratif eto Madagasikara. Ny fialana na ny fanolona ny ministra ny fahasalamam-bahoaka Zely Andriamanantany no vahaolana. Eto zany ny syndicat Triad ankehitriny dia miaro ny zo fototra ho an'ny mpiasa ny fahasalamana ao anatin'ilay hoe tokotelo mamasa mahandro. Ny syndicaliste na ny syndicat ihany koa dia tsy manao politika fa ao anatin'ny fivondronana izao syndicat Triad izao dia afaka miteny mihitsy izahay fa tsy mandeha amin'ny tokony izy ny fitantanana ny ministera amin'ny fahasalamana sy ny fitantanana ny mpiasa. Ka eto izany izahay dia manao teny tokana manao hoe tsy mety intsony ho amin'ny izao ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka izao ny fitantanana misy ka antsoavy ny ataonay mba handraisany fitondram-panjakana andraikitra satria ato dia mino izay fa tsy maintsy hisy ny remaniement ny zany resaka gouvernement zany dia mino izay fa misy lalana anankiray avy aty amin'ny syndicaliste manoro hoe tsy mandeha ny ministera amin'ny fahasalamana ka misy zavatra tokony amboarina ao anatin'izany eny na hatramin'ny resaka fitantanana zany na ny mpitantana ao anivon'izany mihitsy. Rehefa tsy hisy izay remaniement izay takina ny anolona ny ministra ny fahasalamam-bahoaka raha ny fanazavana hatrany hisorohana ny fitokonana samihafa mety iseho. Maro ny olona mahay sy mahafeny sehatra ny fahasalamana eto Madagasikara. Vokatry ny tsy fahaiza mitantana ny ministra Ampernas voan'ny sida na ny salaire insuffisant depuis des années ny mpiasa ny fahasalamana. Inona avy reo soratra retina efa miseho amin'izany sida izany dia ny fahataran'ny avancement izay mitohana be ao ministera ny fahasalamam-bahoaka. Eo ihany koa tsy mba fananan'ny mpiasan'ny fahasalamana an'izany atao hoe indemnité de risque izany. Eo ihany koa nisy fahampin'ny mpiasan'ny fahasalamana miasa eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny. Raha ny lalàna amin'ny fehin'ny syndicat dia amin'ny toeram-piasana, amin'ny ora fiasana ary amin'ny andro fiasana no tokony hamory ny mpiasa ny syndicat. No lavina daholo izay fangatahana toerana hamorina mpiasan'ny fahasalamana izay ny azoma 17 septembre amin'ny 7 ora maraina. Nametraka demande zay tao amin'ny HRA, tao amin'ny HRB, tao amin'ny Institut des Sciences Sociales, tao amin'ny Institut National de Formation des Paramédicaux, tao amin'ny Institut National de Santé Publique et Communautaire. Dia no lavina daholo izany fangatahanay toerana izany. Voatery zany izahay niditra amin'ny andro tsy fiasana sady amin'ny ora tsy fiasana dia ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny mon côté. Anasany ny personnel rehetrarehetra mba ho avy hanotrona antsika satria ny fiarahantsika miaraka no ahitantsika vahaolana hanasitranana an'io sida io. Isy fanambarana lehibe ho tanterahan'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana ny Madagasikara raha pitso etsy andre fanambojana-hary hoy ny syndicat Triad. Ohatr'ireny zany ny soritra retina mpiasa ny fahasalamana rehefa voan'izay sida zay. Fanomboka amin'ny fahafitony volana Oktobra ho avy izao ny fidirana manaraka ao amin'ny fianarana teny anglisy amerikanina ao amin'ny FLTC Madagascar Group ao Toamasina efa misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny fitoeram-pampianarana FLTC Gare Routière Tanambao 5 amin'izao fotoan'izao. Herino Razafamana. Misokatra ho an'ny daholobe indray ny fisoratana anarana ao amin'ny fidirana manaraka ianarana ny teny anglisy eto amin'ny Foreign Languages Training Center na ny FLTC Madagascar Group eto Toamasina. Teny anglisy amerikanina no ampianarina eto amin'ity ivotoeram-pampianarana teny vahiny ity izay efa nahatafavoaka mpianatra anjatony maro. Miompana amin'ny fampiarana avokoa ny 70 isanjato ny fampianarana ka azo antoka ny ahaizan'ny mpianatra ny fiteny anglisy amerikanina raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpianatra. Wherever you go, you'll never see another English course like this. You know, I feel proud now as I can express myself in English. It's the best school for me. And want to be good in English? Then come on to FLTC Madagascar. What's up, guys? I'm a student from FLTC Madagascar, and today I got a big thing to discuss with you. So if you'd like to improve your English, I just
advise you to join FLTC Madagascar. We are here to help to improve your language, your English language. So feel free to join FLTC Madagascar at any time you want. We're always available for you. Thanks. Hello everyone. Are you eager to take your English skills to the next level and speak like a native? Join us. I'll show you the best language school to help you achieve fluently. See you there. Amin'ny fafitony volana oktobra izao ny fidirana manaraka raha ny toromarika nomeny ireo tompona andraikitra efa misokatra araka izany ny fandraisana ny mpianatra amin'ny sokady sy sala taona rehetra. Izay moa atao amin'ny FLTC Madagascar group dia izay tsy mitaky diplôma izay koa tsy mijery niveau fa ny takinay fotsiny zany dia hoe rehefa tonga teo amin'ny FLTC anao dia fantatra hoe inona avy ny condition takinay. Izay koa tsy mijery sala taona fa le condition petraka aty amin'ny akay zay tianao fantatra dia rehefa tonga teo anao mahafantatra lizy hoe inona ho ny zavatra takinay. Ary ny mampiavaka anay amin'ny école rehetrarehetra dia izay tsy mampiasa boky na CD na polykopy fa ny ato aminay tonga dia hoe pratika ny iainanato satria ny antony ianarantsika anglais dia ny mba afatsika miresaka tahaka ny tompo-teny anankiray ka ao anatin'izay dia misy ny FLTC Madagascar group raha ho an'ny eto Tamatavy dia tokana ihany eto Tanambaosainky ampitany gare routière Kofimanga na Kofimady aty amin'ny deuxième étage dia misy ora maromaro izay ahafahana mianatra ato aminay misy ny maraina misy ny cours du soir ihany koa anatin'izay fotoana izay fa rehefa tonga aty ianao dia afaka menainao amin'ny ambangivanginy avokoa rehetrarehetra reo fa tsara angamba raha ohatra hoe malenanao izay dia tonga avy aty amin'ny FLTC Madagascar group fa rehefa tonga ato aminay moa ianao dia tsy anininy ianao raha amin'izay fotoana izay. Fifaneraserana amin'ny fiteny anglisy amerikanina raondray no mameno ny 7 isanjato ny fianarana eto amin'ny FLTC Madagascar group izay antoka mampahomby ny fianarana ka mahatonga ireo mpianatra manana fatokisa-tena tanteraka rehefa miteny amin'ny fiteny anglisy. Miazakazaka ny toe-java-misy any amin'ny nosakaty amin'izao fotoana izao tonga eto indrindra ny mpandrindra ny Union des OSC dianana ny fivondrona ny firaisamom-pirenena misehatra any amin'ny faritra Diana amin'izao fotoana izao miarabanao Andriamatoa Voaka Dominika raha ny vaovao farany voaray mahakasika an'izay nosakaty izay misy ny daty ny 17 ny volana septambra ho avy izao milaza ny fanesorana ny mponina rehetra ao Asakaty sy ny mpandraharaha ihany koa any an-toerana fa hiditra ny orinasa Green Madalonde amin'izao fotoana izao manahoana marina ny mahakasika an'izay. Merci monsieur Yves Richard. Miaraba antsika miaraba anao koa monsieur Yves Richard ary miaraba ny mpagnaraka ny vaovaon'ny cultiver any Madagasikara. Miazakazaka moa ny raha toedra raha ao Nosy-be mazava ho azy surtout ao Asakaty am'le problème nity resaka Green Madalande ity. Amin'izao fotoana izao efa eno fa le 30 septembre zao no date farany araka ny eno surtout au niveau ny société civile zany na eno ny an'izany dia hoesorinao zany le vahoaka sy le mpandraharaha ao amin'ny faritry misy ao Asakaty zany. Ka zay zany natonga zay zany hoe miakatra aty Antananarivo mombamomba an'izay andeha hijery agny tany mariny zava-misy ino mariny zava-misy satria mitentegny be le vahoaka ao Asakaty amin'izao fotoana izao par rapport amin'izay vaovao zay mihely zay. Avaiza no ny ainga lay ataontsika hoe fanazavana lay information tonga any aminareo firaisamom-pirenena milaza an'izay fanesoranareo ny daty ny 17 ny volana septambra zay. Autorité locale zany raha zay ny fandehany avy eo amin'ny autorité locale zany milaza fa hoe mety any amin'ny 30 septembre zany farany ipetrahany vahoaka ao Asakaty. Nisy an'ilay karazana annulation na fanafoanana n'ilay fifanarahana nataona minisitra ray tamin'ny taona 2012 lay fifanarahana ny taona 2012 hatreto zany manahoana ny mahakasika anazy iny Andriamatoa Voaka Dominika. Mariny zay tatsika fa nahazo bail zany ny Green Madalande tamin'ny 2016 dia nifoanana zany le izy tamin'ny 2019 ary navoaka tamin'ny journal officiel raha tsy diso zao. Dia amin'izao fotoana zao zany mbola tsisy zavatra miova zany par rapport amin'izay. Le certificat situation juridique moa amin'izao fotoana zao mbola managnarany Green Madalande izay niraisinay tamin'ity 2025 ity. Zany hoe raha tsorina zany sady misy karazana fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny misy endrika tsy fanarahan-dalàna ihany koa lay fatongavany lay Green Madalonde ao Asakaty sy lay fanesorana anareo ao atoerana ve raha tsorina ho an'ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity an'io ity ny zava-misy any an-toerana. Zay mihitsy ny zava-misy satria le zava-misy
hoe le vahoaka mihitsy zany mitentegna am'le situation par rapport am'izay zava-misy am'izao fotoagna zao ty ka hoe efa navoaka fa hoe 2019 igny a nifoanagna le bail phytotique nefa le zavatra zany a mbola amin'ny agnarany gouvernement madalandy foana ny certificat situation juridique ka io zany mampitentena ny vahoaka hoe ino ary ny tokony ataonay par rapport am'izay ka io zany nanapa-kevitra hoe aloha zany raha zay fandehany de hiakatra fa ndiresaka any ambonimbony kokoa satria à chaque fois zany miezaka magnatogna lay autorité locale zany ao avy amin'ny vahoaka ny Sakatia sy ny société civile any antoerana de miteny foana zareo hoe baiko avy any ambony nareo ve tao anatiny tsy mba nisy karazana dingana nataona hoe fifanantonana natao tamin'ilay orinasa Green Madalonde sa manahoana ny fipetraka zay le problème nge zao hoe le orinasa mihitsy zany le solotegna mihitsy zany taloha tsy fantatra hoe avy aiza moa le Green Madalonde fa le autorité ao antoerana foana zany midina sur place hoe milaza ny vahoaka fa le société Green Madalonde nahazo ty toerana ty ka ny antony tongavanay eto mandeha iresaka aminareo mba hoe mba hijery ino ny tokony atao mba hoe afana mampilaza aminareo mialoha fa ho avy eto zany ny société Green Madalonde angala le faritry ny tokony raisiny eto tonga eto andrenivohitra ary anareo am'izao fotoan'izao manahoana ny akon'ilay dita tia mety nisy ny karazana fifanantonana samihafa natao tamin'ireo tompon'andraikitra eto an-toerana manahoana ny akon'izay mivokatra ny diany koa tonga Antananarivo zay mazava ho azy fa noho ny toedra raha any an-toerana noho ny hoe malaza fa le 30 septembre zany no esorinao zany vahoaka de niazakazaka moa zay miaka amin'ny vahoaka zany misy solotegna ny vahoaka ary solotegna ny société civile any amin'ny faritry Diana de tonga eto de alohan'izay tonga moa nandefa karazagna hoe demande d'audience amin'ny ministère de l'aménagement sy amin'ny ministère ny tourisme satria mikasika le RFT le zavatra ary mikasika le tany koa le resaka foncier zany de hatramin'izao zany namaly ny ao amin'ny ministère en tourisme dia ny monsieur le SG no nandray zay tao amin'ny SG ny ministère en tourisme zany no nandray ny solotegna ny vahoaka sy ny solotegna ny société civile amin'ny faritry Diana sy amin'ny nationaly de tao zany fampidiniky tao zany hoe vonona zany zareo ifampidiniky zay aloha iresan'ny monsieur le SG ary mbola iresaka amin'ny solotegna ny Green Madalonde mba hisiany zay karazagna hoe fifanakalozana zay tokony atao eo amin'ny vahoaka par rapport amin'ny amin'io situation zay misy ao an-toerana io fa inona ny angatanareo ve nareo ve manaiky misy iny marimaritra iraisana ao anatin'izay sa hoe inona ny fangatahany firaisamonim-pirenena avy any amin'ny faritry ny Diana sy ny olona mipetraka ao Sakatia amin'izao fotoan'izao makasika an'ilay zava-misy manaiky an'ilay mety hoendrika ataontsika hoe fifampiresahana sy ny maro hafa ao anatiny ve nareo sa efa manana hoe ny anay zao ihany ny apetraka ay makasika ny ty raharaha ty moa mianky amin'ny vahoaka ny Sakatia le izy moa efa invité teto zareo maly raha tsy diso zao ny zareo moa ny teny hoe tsy andraiky zareo satria le zava-misy manko any an-toerana efa betsaka zany investissement izay efa niarahany zareo zany nanao amin'iny faritry zareo igny zany hoe zany efa misy karazagna hoe bengalo misy tanimbary ao misy faritry famboliagna ao de maro be zany l'investissement izay efa nataon'ny fokon'olona ao an-toerana ary maro ary magnaka zay koa zany le fomba nytany sy fomba ndrazagna ndry zareo koa zany ao misy amin'le faritry io zany ka io zany tena manahirana zareo hoe raha ohatra ka mialy eto zay de rava zany les zo maha-olombelogno zay zany surtout maha razagna misy zay zany ka io zany natonga zareo hoe niteny hoe zay zany hiady hatramin'ny farany fa eo zany mahita izy satria mangataka fionagna koa zany le vahoaka agny iona amin'ny société mihitsy amin'ny société Green Madalonde mba agnazava izay toejavatra zay amin'ny société direct afatra tsipinao ary ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana ny filoham-pirenena mivantana zay ataontsika hoe ataoko hoe matapakahatra ao anatiny ty raharaha ty ya izy ma resagny ny afatra zany avy amin'ny vahoakan'ny Sakatia izy ma alefany amin'ny président de la république monsieur André Rajoelina mba hoe mba mangataka zareo zany fionagna amin'ny monsieur le président mba fandry zareo miona sy mitatitra ny etaetandry zareo par rapport am'le situation zay misy ao amin'ny faritry Sakatia
satria mitentegny lava zany vahoaka ny sakatia manolola zao zava-misy zao ke tiandreo zany miona amin'ny tompona ndraiky mpanjakana voalohany indrindra eto Madagasikara mba afahandreo mifampiresaka ary mba afahandreo hoe mamoaka izay etaetam-pondreo amin'ny mikasiky ny zava-misy ao sakatia. Agasitrahana Andriamatoa Voaka Dominika mpandrindra ny Union des OSC Diana tao anatin'izay fanampanazavaan'izay eto dia tsara ny mampafantatra amintsika fa isy fanadiadiana lalina makasika an'izay sakatisa manodidina zay eto amin'ny fitalavitra kolo amin'ny alahady ho avy zao amin'ny fitora riva fandaran'izay amoaboasina ampahafantarina amintsika ny zava-misy marina sy ireo teboka isa amin'ny mampametra-panontaniana ao anatin'ity raharaha sakaty ity. Iza marina ny ao ambadiky izay tetikasa samihafa mikasika an'ity nosy sakaty ity ao anatin'izay fandarana amin'ny alahady ho avy zao zay no ezahantsika amalinan'izay fanohizantsika ny fampahalalam-bavao ao anatin'ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa totosa teto Antananarivo nandritra ny 2 andro ny andihan'ny fahatelo ny assise de la coopération décentralisée Madagascar-France fotoan'izay nijerena ny fiarah-miasa isy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny fanamafisana ny fiarah-miasa ho an'ny fampiroboroboana ny fambolena ary nolandrano fidiovana sy fanadiovana eto Madagasikara andrasan'izay hoako ny tia fionana sy fivorin'ity ao anatin'izay fitadiavam-baolana ho an'ny tsaratsara kokoa zay. Fatahorian'ny fitoriana samihafa nataon'ny kandida Irmar izay nanohitra ny fandresen'ny kandida avy amin'ny JMP na ny groupe des jeunes malagasy patriote amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Tobetroka ambonivohitra nandresy teny amin'ny filakevim-panjakana rehefa nahazo taratasy manamarika izany ny GJMP indrindra ny tao amin'ny commune mahazo arivo izay nampifanolana ny rotonta misy hatrany ankilan'ireo tsy maty voalavo ankibo ka mitady ny fomba rehetra tsy andraisan'ny ben'ny tanàna ny fahefana amin'ny ben'ny tanàna izay namafy fa mazava ny didy navoaka ny filakevim-panjakana ka tokony hatsahatra ny adila politika ary atomboka ny fampandrosoana ny tenany izay niraisin'ireo mponina tamin'ny fomba manetriketrika Tobetroka andao arahantsika ny makasika izay. Masara ny angy ateto fotony fa ny candidat numéro 5 no mandresy tsy afa-po nefa le numéro 4 fa napakatra zany amin'ny toliara dia tamin'ny tribunal administratif dia nandresy izy sy omeko sy ny fisarana satria tsy mahalala ny zava-misy aty fotony napakatra ny tenako tany amin'ny conseil d'état voka ny 5 septembre nandresy efa apelatana na ny didy fisarana apelantanany sisy bosika taratasy madio osomia apelantanany ka ny tenako manokana dia zao vonina fampandrosoana ny Betroka ampy zay ny adila politika ampy zay ny fanasana vangy etsisero fa hiasa sika asa fa sika bary Betroka mandroso zay le tanjo mirehare ary matoky afa mandroso Betroka manoko am'izao. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny fampahalalam-baovao no tapitra hatreo fa ny fandarana hoentina aminao amin'ity alina ity mbola maro santionan'izay ny ankitso-po iarahana amin'ny Andriamatoa Andrianavalona Herzou folohan'ny SSM na ny syndicat na ny solidarité syndicale de Madagascar sy Andriamatoa Ravonson Tintin mpamakafaka politika fandarana izay iresahana ny demokrasia fahalalana maneho hevitra sy mitaky eto amin'ny firenena manoloana n'ireny fisamborana etsy sy roa ireny hoentina ao anatin'ny fandarana makasika izay rehefa avy eo ihany koa ny fivoizana ny mandat fahatelo ny filohan'ny repoblika sy ny zava-misy tany Nepal oharina amin'ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny fandarana aorian'izao fampahalalam-baovao zao aza misaraka aminay ary mandrapitafinday veloma tompoko.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.